Zany feokiram-pamantarana zany no iatsokanareo indray anaraka an'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny fa ity dia anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny aralavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa indreny fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. 5 taona mahery zay no niarahantsika ny faly avanja tamin'ity fandarana ity doria. Ary isaorantsika Andriamanitra matotoy zany rehetra zany. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra n'ilay fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa nonjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranotsika tsirairay avy any dia na mananjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo imanovo jery. Tsy alantsika ny fomba mifandarana ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny may valeroa. Teny may valeroa koa moa misy teny fanevany. Anareo pondonomby malandy io anareo mpiaino sy mpanaraka ny SMS io zany. Marambitsy miranga tany ny teranty zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao isika mpionjo fa zaka atao tsy enara. Fakasitrahana amin'ny fandarana na fanamariana raha misy zay ny tena mibahana amin'ity zanam-pandarana ty. Misy fanamariana kely matetika verimberina mihitsy ty fanontaniana ty hoe sao dia mba diso ianao manovo jery amin'ilay hoe fahendrena inona moa izy io. Le fahendrena dia hoe ianao rehefa lasa ingénieur, docteur, avocat, mpitsara efa endriny ianao zay. Fa ao anatin'ireo misy miavaka foana koa amin'ny fanatanterahana ny asany dia zay le fahendrena miavaka amin'ny namany zay efa endry miendry zay le fahendrena. Zay zany le tanjona antsika amin'ity fandarana ty. Mbadik'izay ho anareo zay nandefa SMS taty amiko zany hovaly mifakasitrahako le fakasitrahana nomenareo dia ho tomonoko ianareo sy ny toerana ny avianareo marika an'izay fakasitrahana zay. Jean-Yves Mbalakida, Momo Andrantakatra, Vita B Croisement Cimetière, Catherine Nambanja B ny Antrema zany, Bruno Sotema, Momady Abattoir, Fifaliana Manga, Mena Tany Masaja, François Mbalavato, Mamy Tsaramandroso, Estina Parilava, Jean-Claude Mangapaika, Rivo Amboromalandy, Stefa Marvoy, Rodilisson Amparilava, Rija Morafeno, Anitra Mahavoky Avaratra, Amina Sotema, Bera Mborovi. Zay indray nareo zany nandefa SMS fakasitrahana. Mino fa na tsy nandefa koa ne misy makasitraka fa ianareo moa zany nandefa dia akasitrahako valiko amin'ny fakasitrahana. Ny laharatarby fandraisantsika dia tsy miova 032 44 759 83 zay izy raha orange 032 44 759 83. Raha tellement indray izy 034 84 759 82. Zany hoe le 759 zany tsy miova eo anoloana eo fa ray 32 ray 34 dia mifarana no manavaka azy. Raha 32 izy mifarana amin'ny 83, raha ohatra ka 34 izy dia mifarana amin'ny 82. Zay ny larana ifampitsotsika. Miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny. Hafahafa kely zany ny loha hevitra iny fa natao mba hitondra fisainana fotsiny ho antsika rehetra velona an-tany. Miaigny mba ho faty sa maty mibika hiaigny. Tsy mitovy ny olombelona rehetra ambon'ity tany ity. Misy ny manambe, misy ny antonony, misy ny tsy misy mihitsy. Zany hoe tsy manana zany. Matoa reo fihavanareo, misy reo fihavanareo zany amin'ny fiainana. Dikany zany hoe tsy mitovy zany fomba fitondrana fiainana. Nefa ny amin'ity fiainana ity tsy dia misy catalogue de la vie zany. Hoy ny olona sasany manao hoe mitavy ny razana satsia. Misy mamaly hoe raha mitany razana tokony tsy hantra ny kamboty.
tokony tsy antra ny ankonany, tokony tsy antra ny fianakaviany sy ny sisa sy ny sisa. Ary misy manontany ihany koa ny hoe Andriamanitra koa ve zany mijery fotsiny? Tsy ataontsika ady hevitra mampisara-baza nareo fa rehefa io lafim-pinoana io no asiana resaka dia tena ady mafotaka. Samy manana ny anitra ho azy ireo. Ny tsirairay no misafidy izay tiany fa mahavonjy ny tenany. Fa eto ny lohahevitra antsika dia ny hoe miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny. Toy ny hoe amin'ny fiainana zany, misy ny olona misafidy littérature, misy mifidy scientifique, dia misy milaza hoe riny tena enjana, riny tena mafy. Nefa ndreo ny mifampiankina. Fa anjaran'ny malala-tsaina no mandinika amin'ny safidim-piainany. Feny dia zao, ny fanajana ny tena zava-dehibe amin'ny fiainana. Ary zany no hitrangam-piainana ty manamarina azy ny hoe tamin'izay moasina nasitrana dokotera, tonga saina profesera, tamin'izay no nilazana fa hoe misy raha latera. Clos mitsy tena nanao ny jouir. Fa io dia tahaka n'ilay fiainona zavatra amin'ny fiainana. Na toriteny io, na lahateny politika io, na fiainona hira io, matetika ho iaho. Zavatra henon'ny sofina matetika miverimberina-mbava. Rehefa miverimberina-mbava matetika tafiditra amin'ny saina. Rehefa mirakitra tsaina dia lasa mipetraka ao amin'ny amparatoka. Ary rehefa tonga ao amin'ny amparatoka ny mahazo azy, tsy mahay manavaka fa manaiky fotsiny. Ary tsy maintsy tanteraka ho azy ny zavatra azony. Zany no mampiavaka ny olombelona amin'ity fiainana ity. Misy tafiditra lalina amin'ny fivavahana satria izay ny lentika mafy tany amin'ny amparatoka. Misy tafiditra lalina amin'ny politika satria izay ny tafiditra lalina tany amin'ny amparatoka. Misy tafiditra lalina amin'ny fanompoana, izay ny tafiditra tany amin'ny amparatoka. Tafiditra lalina amin'ny fitiavana, tafiditra lalina amin'ny hira, tafiditra lalina amin'ny fianarana. Jereo ange reny mpandalany reny resantsika teo reny, misy gaga misy ny mahita azy amin'ny zavatra henona. Aza andeha vavaka, adiny mba mahandro sakafo. Aza misy fivoriana amin'ny fanaovana politika, adiny mba ny fianakaviany, ny fafatrano sy ny asany ao an-tranony sy ny sisa sy ny sisa. Tsisy zavatra azonao atao zany rehefa tafiditra amin'ny amparatoka anao reo zavatra reo. Dia ny mpitazana no mampiteny sariny hoe amin'ireny manaraka rythme politika ireny miazakazaka sady mitondra pankarte amin'ny atsemboana, amin'ny hafanana. Dia olona mitazana anao no mampiteny sariny, reny doko nahazo vola be, mety nahazo vola be mihitsy ireny. Azafady, efa misy olona manam-pahaizana manentana an'ireny, mampiditra zavatra any amin'ny amparatoka ny olona foana. Rehefa mandroso any amin'ny fotoana dia reny nafana tamin'ny fanohanana amin'ireny mpanao politika ireny mihitsy any. Azafady amin'ilay fomba fiteny no tena maro resy amin'ny fiainana. Anaovako azafady fa tia moa zany constat de fait nenay amin'ilay mpandinika ara-piarahamonina. Amin'ny fahenona amin'ny mozika ohatran'izay, jereo fotsiny efa tsy mitovy ny fiatsika ny tsirairay amin'ny bankira zay rehetra mahaliana azy, zay tonga any amin'ny aparatoka. Tsy possible mihitsy ny hitovizan'ny olona mihaino bankira reggae sy bankira milantolanto. Anao mijery olo mihaino bankira reggae, ata izy mandeha amin'ny lalany fa komansy misaotisaoty, hafahafa. Olona mihaino bankira milantolanto zany, hafarany ane ranomasondro raha araka an-tavany. Satria zay no tonga any amin'ny aparatoka. Ka eto aho zany dia miteny hoe ilaina ihany mifantina amin'ireny zavatra henona sy zavatra mahaliana ireny. Zany hoe ny zanantsika tsika mitaiza zany mahatonga anao miteny dia tsy laitra narina mihitsy e. Tenenina foana fa tsy mety manaraka raha fa latsaka amin'ny aparatoka. Tsisy azo atao tsony.
zany hoe ianao zany manomboka eo de tokony hijery azy akaiky. Misy ane mampalahelo mihitsy, misy olona mandany andro mitady asa, miasa, mamelo tena. Misy olona mandany andro milalao. Feny de zao ny amparatoka no mitondra fiavahan'ny olombelona amin'ity fiainana iainantsika ty. Tonga hatramin'ny tsy fa ohatrany hoe tsy mahalala ny antom-pisiny mihitsy anie ny sasany. Zafady manadary gripa fa zafady. Zavatra tena ilaina fanarenana izy io. Na ny antom-pisiny ara tsy tadidy intsony satria efa milentika any amin'ny aparatoka ny zavatra tafiditra ao de miova hatramin'ny fomba fiainany, fandehany. Fa io tsy tsapan'ilay tratrany, io tsy tsapan'ilay voany, io tsy tsapan'ilay antefany, fa ianao mijery azy no gaga. Ianao le ray aman-dreny mitaiza azy no gaga, ny manodidina no gaga. Ny mozika zany na izy manasitra na izy mamono, ka mahaiza ihany misafidy zay inono am'ireny filazana hafatra ireny. Misy ny hira tsy hainy dikany, tsy hainy tonony, fa ny gadona ny mahafinaritra azy. Ary le gadona efa tonga any amin'ny aparatoka de migadogadona ane izy, miova hatramin'ny fomba mampanaony. Zany mahatonga amin'ny firenena arabo tsy ny rehetra azony ampidirina any amin'ny fireneny misy masotsivana zay hitazan'ny vahoaka ny miditra any. Fa hoantsika moa zany limpandrosoana de zay rehetra miditra tsisy manara-maso. Ho anay zay mpitondra hafatra, misy milaza, misy miteny, misy manambara, misy manoro. Anatin'izy ireny de misy manasongadina hoe ry rehefa miteny voromanga, fa raiky karaha vorondolo. Entina manavaka an'io de fijerena ivelany. Samy milaza, samy miteny, samy manambara, samy manoro. Fa ny fiseho ivelany hitan'ny olona zany entina manavaka azy hoe ty voromanga, ty vorondolo. Raha lay tsy manan-katao fa manan-kevitra fotsiny no miteny, milaza, manambara, manoro, vorondolo. Ary amafisina mihitsy io any ambanivohitra any. Zany hoe rehefa misy fivoriam-pokon'olona reny ka anao dina sy ny namany, raha mba miteny zany olona anankiray misy mibitsibitsika après n'le olo miteny iny, isan'ombinazy io mafiry. Le mamoaka hevitra eo antanindreo, arakaraka an'izay no anekeny ny fahamarinan'ny teniny. Raha ohatra ka io koa tsisy omby, zay tsy manaiky an'izany. Miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny. Ny antom-pisitsika olombelona velona ambony ty tany ty de ny fanapitsika. Fa sanatria tsy hifamono, fa sanatria tsy fandroba, fa sanatria tsy fampifetsy ny fanompom-bola. Fanompom-bola ne mahatonga ny faharatsiana io. Nefany tsy misy hipetraka eto mandrakizay zany, tsy maintsy mandeha na iza izy na iza. Ary zay lasa mandrakizay tsy mipody koa ka hoe za mbo hijery fananako so miveraverainy velona any koa joya. Anao lasa ny jiaby tao tsisy mipody koa. Miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny. Satria maro koa ny tena mbola maniry an'izany fiainana any akoatran'izany ane. Enina mbola velona eto an-tany izy. Ka io samy am'safidy ny olona. Fa loha hevitra antsika moa ny hoe miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny. Feny de zao. Ahoana ny iverena amin'ny fihavanana malagasy zay naripaka amin'ny valana retina amin'ny fitiavatena ka nampisara-bazana amin'ny piraita-po, nampisara-bazana amin'ny mpianakavy, nampisara-bazana amin'ny fokon'olona hatramin'ny piraitan-drazana. Valana retina amin'ny fialonana na tonga ny herisetra na tonga amin'ny famonoana. Zany tsisy vaksiny
fa tambavy gasy karaha doriety tambavy gasy zany no mahasitrana an'io le hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana raha maromaro ny tahaka zany mety sitrana foana ane io aza dino fa zay miara-mandry amin'ny fahalainana de tsy maintsy miara amin'ny fo amin'ny fahoriana miaigny mba ho faty sa maty mba hiaigny izay rehetra manan-katao de miezaka mifeny manodidina azy zay ny tanjona ny olona manan-katao ary makany io fomba fijery io zany hoe hatramin'ny fehezana an'izao tontolo zao mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray samy te amiana an'izay rehetra azo ny tsirairay asa mba zany foana mahatonga antsika sahirana io raha samy mizara de tokony tsy ho sahirana atsika ary mahasambatra n'le manana zay fa vitsy ny mahafoy mizara samy mamiana an'izay azo ny tsirairay samy miandry fanomezana fa tsisy te hizara zany ary lasa firiariana mihitsy amin'ny fahazahoana fanampiana tsy ho an'olona tsotra fotsiny io na hoe personne physique na eny hatramin'ny vondron'olona na le tsona hoe personne morale tahaka ny firenena fa izay mahafeny tenany ny tena goavana lavitra noho izay mahafehy an'izao tontolo zao ngeza be zany zavatra resahako aminareo zany ianao hiezaka hifehy an'izao tontolo zao na ny tenanao ary indraindray tsy voafehy zay le loha hevitra antsika ny hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray fa ity misy toro-hevitra omeko anareo mba atao fahazarana mba hampilamina ny ao anatinao betsaka ny tsy milamina ao anaty ao betsaka ny olona mahatsiaro menatra rehefa manao azafady zany amin'ny fiainana midika hono zany fa tsy manana azo ndamosina raha tsy nanao azafady zany an'izay tamin'ny trangam-piarahamonina aleko za sahirana azafady koa diso zany mihitsy mampalalaka ny lalana alehanao ny fahaizanao manao azafady ary tena fahadosoana be vavany eo anatrehan'ny mpiarabelona zany tsy hoe rehefa manaiky mifahadosoa n'lay olona ianao dia resy no fa mba tsy hogadrain'ny lasa ny fiainanao zay ny tena heviny tsy mila miandry azy mahatsapa-tena aby ianao vao manao azafady fa leo ianao no manao azafady amin'ny toerana zay tokony hanaovany azy nefa mora mpitenenana zany zavatra resahako zany fa mila fahazarana mila fanetretena mila fiheverana amin'izay tsy hanana ny fahefahana tsony ianao sy ny ataonao voto baka izy tsy afaka manaraka anao koa izy tsy afaka zany hoe ianao zany efa malalaka mifarana eo ny fifandraisanareo aza dino fa amin'ity fiainana ty tsy misy fankahalana resin'ny fankahalana zany tsary nisy hoe fankahalana ka ho resin'ny fankahalana feny fa ny misy dia fahampotehana fahasimbana tsy fanjariana rehefa ny olona tratrandreo de osa mahantra tonga hatramin'ny sanatry ny vava tsy fanjariany hatrany amin'ny taranaka azafady raha tsy be zany fa ilana toro-hevitra anarenana azy ka ity misy toro-hevitra izarako aminareo atsika moa zany zay mba loha hevitra nentiko androany ny hoe raha tianao ho feno ny fiainanao de zavatra telo ny tokony hitoetra aminao fitiavana fanantenana finoana fa ireo teny telo reo afaka atambatra teny anankiray satria tohizany hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'izy telo litera anankiroa amin'ny fitiavana miampy amin'ny litera 5 amin'ny fanantenana sy ny finoana de manome fifanampiana rehefa feno ny fifanampiana amin'ny fiainana de sambatra le olona misy tsofoka ifa io ifanaovana zany araka n'le loha hevitra manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ilaina ny mahatoky tena amin'ny fiainana reto misy toro-hevitra rahana miteraka fahatokisa-tena amin'ity fiainana mandalo ity
fampizaratsika rehefa mandeha eny an-dalana anao de mandayana aingana am'izay lasa mampavitrika anao am'izay rehetra ataonao no sady atsapahanao fa manandanja kokoa ny fotoana aminao karakarao miolanja ny endrika ivelan'ny fiainanao rehefa mivoaka manaova akanjo madio foana reny anaovany manaova madio foana ninninona tranga ary amarino amin'ny fitaratra mihitsy rehefa aloany anao iboaka mba jery tsy mahadiso zany manaova mihaja amin'ny fihetsika manaova mihaja amin'ny fiteny manaova mihaja amin'ny toetra manaova mihaja amin'ny fitafy ngeza be zany fa dio manomboka androany hoe rehefa anao tafaboaka mihitsy vao miteny mba mety ihany mavazazy mba mety ihany na hoe mba tsara ihany ve mba marina ihany ve satria mamparefo anao zany tao fady mihitsy lasa fijery ny hafa ny hitondranao amin'ny fiainanao sanatria tsy ampifatokisa-tenany ianao zany dikany fa ianao de fa afaka manamary tena hoe mety aminakaty tsara aminakaty zao ny tena tokony ataoko marina araka ny torohevitra ifampizarantsika mijoro tsara rehefa miresaka ary jereo amin'ny maso ny olona rehefa mifampiresaka aminao fa amin'ny maso no ahitana amin'ny fahamarinana manaova zavatra kely tantaraina amin'ny namana mba mifampizara fahalalana hanesoranao enatra zay raha ohatra ka tsy zatra ianao sady manatsara amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa koa ne zany manazatra anao mandanjalanja resaka hoe eto za miakatra eto za midina ty misy tsindrim-peo eto misy teboka am'ireny fiarahana amin'ny namana reny zany torohevitra tsara arahana zarao amin'ny namanao ihany koa am'izay anao mba ho sambatra araka ny ty loha hevitra antsika ty hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray amarinitsika aloha amin'ny alalan'ny tena atsika zay amin'ny trangam-piarahamonina io lohevitra hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ity misy tantara kely anankiray tantaraiko anareo anamarinako an'izany loha hevitra zany hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray misy rangahy zay anarany Bill Gates maro amintsika mety mahafantatra azy zay fantatra fa mpanan-karena indrindra eran'izao tontolo zao tsisy mpanan-karena mihoatra an'izany Bill Gates mba jereo any amin'ny tambajotra fipandraisana reny fa ho hitanao any zany de nisy nanontany azy ny hoe raha mise Bill Gates azafady mba saika anontany zavatra anao zay le fasy fa tsy maninona izy mbola misy mpanan-karena mihoatra anao ve any an-dafy any manko zany malalaka ny fanontaniana tahaka reny indrindra fa amin'ny olona manana amin'ny maizy azy zany de namaly izy hoe misy ozy mihoatra anao misy ozy izy dia tiany tantarainy tam'le olona any an-dafy any manko misy mpivarotra gazety reny eny amin'ny terrain d'aviation dia saika vidy gazety izy le mpanan-karembe io zany Bill Gates le manan-karembe eran-tany zany rehefa nijery madinika izy de tsy nahita de ozy tam'ilay mpivarotra avelo foana fa za tsy misy madinika de ozy izy le mpivarotra gazety hoe ento foana fa zany mandoa azy sady lasa le mpivarotra gazety efa gagagaga sady izy no sady menatra satria tsy ao aminy mihitsy lay fahasambarana ny hoe mampaninina azy moa manome be izy manan-karena indrindra eran-tany fa ny mandrainy mbola masaka tao an-tsaina ray volana afaka ray volana mbola miverina tam'le terrain d'aviation ihany le monsieur Bill Gates de saika mbola hividy gazety izy de tojo an'le mpivarotra gazety nefa mbola tsisy madinika koa tany aminy tsy nety nahaka izy satria tadidiny fa efa nomeny mpivarotra gazety io izy taloha bojo sady tonga ao an-tsainy mihitsy ny hoe laolo ty tolo manomena anakay za tsy raha
de nazavain'le mpivarotra gazety monsieur Bill Gates izy tinga efa tombony ty gazety amidiko ty fa makay ianao tsy mampaninina anazy zany mandoa azy fa efa tombom-barotra ao anaty amidiko aminao ty zany mandoa azy voaterinaka tsy satry i Bill Gates tatiorina rehefa tena nalaza be ny hainy tombo ny arenany de nitadiavin'le mpivarotra gazety satria tsy afaka tsainy mihitsy no hoe izy mpanan-karena be eran'izao tontolo zao nefa mpivarotra gazety no nanao fanomezana taminy eny taona tatiorina de hitan'le mpivarotra gazety de ozy tam'le mpivarotra gazety hoe tadidinao ve za de ozy le mpivarotra gazety namaly azy tsotra tadidiko monsieur Bill Gates sady ny rabirabiny tadidinao zany zao izy tadidinao ve zany vidy gazety taminao de ozy le mpivarotra gazety indro mihitsy ianao nivarotako gazety ozy izy misaotra ozy monsieur Bill Gates inona no tianao amin'ny fiainanao fampiko anao am'izay tena tianao ozy tam'le mpivarotra gazety de nome le mpivarotra gazety sady namaly azy hoe ny tena tiako izy de efa azoko nanampiko olona tena manankarena indrindra eran-tany de ianao izy ary zany na tonga ny Bill Gates namaly an'le olona rehefa nanontany hoe mba misy mihoatra anao ve ny mpanan-karena manerana an'izao tontolo zao de namaly izy hoe eo izy de nitantarain'le tantara de ilay mpivarotra gazety zany nanana fahasambarana tany anatiny araka an'le loha hevitra atsika hoe mahasambatra kokoa no manome no mandray fa i monsieur Bill Gates zay mpanan-karena eran-tany zay tsy nafoy ny vola madinika ioatra amin'ny vidin'ny gazety de le mpivarotra gazety no nanome azy maimaimpona tsapanao am'izany ny sain'le olona rehefa tsy tonga ao aminy mihitsy ny fizarana asa na izay ny tonga monsieur Bill Gates nanantona amin'ny firenena mikambana no hoe anampy an'izao tontolo zao amin'ity dégradation climatique ty izy no manana mpahambola be indrindra anampiana an'izao tontolo zao satria tsapany teo fa raha tahinika misy ny andaozany an'ity tany ty tsisy arena entiny miaraka aminy zany fa na le fomba nanehoany mpivarotra gazety taminy ny fanomezana de namparary ny saina mandraky ny androany tsy nety ny teny le mpivarotra gazety zao izy efa nahazo an'izay niriko nanampiko an'izay mpanan-karena indrindra eran'izao tontolo zao tamin'ny moyen teo ampelantanako de amin'ny fivarotana gazety zany antsoina hoe dette morale ratratsaina tsy afaka intsony nefa ny misy olona be da be isan'ny fananany mihoatra lavitra noho ny isan'ny fianakaviany zay ho velominy raha ataontsika hoe efatra reo ao an-trano ao tomobile ny misy 10 fa tsy mivelatra amin'ny fizarana zany izy na tsy amin'ny toerana raha de efa mahatsapa fa tsy miadana izy fa mijaly any anatiny any satria medy vazana izy amin'ny fitadiavana an'le arena tsy asehon'Andriamanitra azy le hoe mahasambatra kokoa ny manomeno ny mandray impiry averintsika moa zany enao tonga eto tsy nitondra ininona enao miala eto fitserany manodidina anao sy ny ankonanao ny fianakavianao ny hitafianao fa tsisy zavatra azonao entina zany misy mpanan-karena anankiray tany amin'ny androny antikité tany mpanan-karem-be io ny conquérir le monde mihitsy zany de zao no mba afatra ny tamin'ny fianakaviany sy ny manodidina azy hoe raha misy ny fotoana ialako amin'ity tany ty izy de zao ny zavatra ataonareo anao voalohany ozy izy ny vatapaty misy ana
tsy tiako misy olona milanja azy raha tsy ny dokotera ny tsabo anahy de manontany le olona hoe fa maninona mpanjaka. Alexandre le Grand moa ny anarany. Alexandre le Grand io de ozy izy le mpanjaka hoe ahafantaran'ireo mpitsabo reo fa tsy tapipahaizina izy matoa maty ah, ary ny vatako avoainy tanako. Fa maninona indray zany ry mpanjaka? Ahitany olona fa tsy zavatra noentiko hoe rehefa manatitra nany amin'ny fasako anareo zay rehetra volamena volafotsy no ariko de ararao eo anolohan'ny cercueil izay hitondranareo anahy mandra-pahatonga any amin'ny fasako. Fa maninona ry mpanjaka, inona ny dikan'izany? Mba hitsopoana an'izay tsy mahalala fa tsisy dikany amiko tsony reny, fa anjarandreo indray mba misaina fa entiko ampisainana ny maro zany. Eritrereto amin'izany fa efany amin'ny farany fofokainan'ilay mpanjaka Alexandre le Grand vao nahatsapa fa tsisy dikany aminy ny arenany. Tsy natsiaro sambatra izy satria tsy nizara. Zay natonga nanaovana an'le loha-hevitra ny hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary isaorako ny trangam-piarahamonina zay natrehako androany nahatsapako an'izay, nandraisako an'izay loha-hevitra zay. Fa tena resy lahatra zany fa ilaina ny mizara. Fa ninona zavatra azonao ka koboninao ao tsy mahasambatra anao. Nefa maro midy vazana mitady arena tsy te hizara mihitsy satria tsy tsapany, tsy manana an'le catalogue de la vie mahasambatra izy. Ka zaraiko amintsika zay, ny fizarana no mahasambatra anao. Zany akory tsy midika hoe zarazarainao fahatany, fa mba entinao hanehoana ny hoe zay no adidinao amin'ity fiaina mandalo ity, de ny fanampianao amin'ny mpiarabelona aminao. Ianao mahalala hoe iza no mendrika ho ampiana, fa raha fihinao io tsy ho sambatra mihitsy ianao. Bill Gates mpanan-karena eran'izao tontolo zao fanomezana nomeny mpanao gazety azy, mpivarotra gazety azy. Marary amin'ny saina anie zany. Zany na tonga azy manao fanomezana foana, ary izy amin'izao de mitodika aty amin'ny pays afrikanina fa tsy naomby le fanampinana ataony amin'ny pays afrikanina maromaro satria mitaraina mosary tsisy hohanina de nanaovany projena akoho manatody lava sy poulet de chair reny akoho lany mba ny sakafo any koa tsisy ny zavatra ny tombo. De ohatran'ny diso fanantenana kely koa izy amin'ny lafiny anankiray amin'le fanampiana olona. Fa ny tena loha-hevitra atsika de ny hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ianao io mikatsaka fehizay ny anamaro an'izany atao hoe arena ho anao fihinanao manokana. Mba lay fisaritsaina inge zany hoe anomen'olona zavatra amin'ny tananao, tiany anao rehefa mihamaro iny eo amin'ny tananao eo tsy maintsy fihinanao mitratranao farany misy latsaka. Na ianao koa raha lasa sahirana amin'ny fananana zay anananao satria tsy mba nizarainao. Feny de zao mahaiza mizara amin'ny mpiarabelona, mahaiza mizara amin'ny fianakavianao, mahaiza mizara amin'ny ankohonanao, mahaiza mizara amin'ny mpiray tanindrazana aminao. Fa zay ny lova tsara indrindra ho anao, zay ny ahasambatra anao. Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ahatra boribory ny amin'ny valo. Zay indray ny masaka azo naroso, zay ny loha-hevitra nizarako. Eto dia tsy maintsy mamerina ny fialan-tsiny satria fantatro fa mety misy tohina. Tsy ianao no teneniko na ianao raha tsy hitako satria za ato amin'ny studio ato, fa te hanana ny tsara de mizara amin'ny mpiray tanindrazana satria te ho sambatra, satria tafiditra amin'le hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Mba hampafirin'izay olona mahalala mo aka miseho te hizara, fa averiko ny famaritana amin'ny fizarana.
tsy ny fanananao no izaranao fa ny fahafoizanao. Zay na tonga monsieur Bill Gates tsy nahafoy ny vola ambony la vidin'ny gazety satria tsisy madinika fa le mpanao gazety, le mpivarotra gazety ny nahafoy ho azy. Tapitra amin'ny fotoanantsika doria dony ny rehetra iainam-pitiavana. Zany fandomana zany raha tsy mafimafy tsy henony ao an-trano koa dia makasitraka anao ny eno hatramin'ny farany. Odio Doria fandahara-panabeazana zay renao eto amin'ny M3 FM isaky ny zoma alina amin'ny fito rasy fahefana. Doria domy rehetra iainam-pitiavana. fahendreny novizina dia zanany olom-pirenena mba ho tono ny fiarahamonim-pahendreny. Doria faka hitsiriny fiavana.